Amin'izao maraina izao ny adefitra izay natsidiko dia natsidiko tany am-piandohana dia ity resaka eo anivony Antenimieram-pirenena ity dia hoe tohina ny fotsika zany marary kosa aloha raha olona tena manana fitiavan-tanindrazana dia rotodrotika mihitsy ny fo zany sady marary mahita le adalana be tsiroamatany mitranga tena adalana tsiroamatany mihitsy ny filazana io mitranga eo anivony Antenimieram-pirenena hoe dia tena mpivarotena ra politika matianina mihitsy le solombavam-bahoaka atsika fa modina lefany dia tafiditra tao anatiny zany piège mova tsy rony le hoe tovovavy tsara tarehy dia manjony tovolahy tsara tarehy rony hoe sady tovolahy tsara tarehy ry manambola no mba misy azo raisina dia andao atao zay anjonoina azy dia amelara-pandrika hitanareo le amin'ny film telenovela brésiliana na mexicaine reny le série mandeha amin'ny télé reny velara-pandrika mihitsy satria feno fitiavana le tovovavy anankiray dia mamela-pandrika tena dia ohatran'izay le vela-pandrika ataon'le solombavam-bahoaka atsika ny azy raha moa tsy fitiavana fa fitiavam-bola zay le mama prostitution politique azy ahoana indray reny fomba hitadiavam-bola ty amin'ny fiandohany ty assemblée nationale ty aty fiandohany ty session ordinaire ny assemblée nationale ty dao atsidika ny resaka motion de censure fa iny ihany ny rapide et durable iny ihany ny aingana be vao miteny kely enana dia ampiasaina ny mpanao gazety dia ampiasaina ny resaka dia mody atsiditsidika tsikelikely nefa mody sady tsy tena miteny motion de censure na fitsipaham-pitokisana pimasy zay atao amin'le gouvernement ta hoe metse mevoly zahay fomba tena en bonne et due forme fanaovana raquettage politique zany le izy raquettage politique zany manao raquette zany ianao mitaky manina mo misitombola any aman'olona ary tena endrika kolikoly avoly lenta fa tsika koa moa mazava ho azy zany zao dia tsy ahita bianco etsika zany tsika ohatrany tsy fantatry ny bianco zany io dia eny ny olona rehetrarehetra tsy miresaka an'le fizarana vola teo amin'ny assemblée nationale dia mitonina ny anarany Fredy Mahazoasy mihitsy mizarana zany vola zany voatonina ngena tena nazitina ny anarany Fredy Mahazoasy zany ny zavatra mitranga ao anatin'le resaka ary mitonina ny anarany solombavam-bahoaka Jaovato dia reny zany ny voalasa fe mizara vola ao amin'ny assemblée nationale dia mivarotra fanahy tamin'ny vidina andramena ozy ny gazety mivoaka androany solombavam-bahoaka 100 izy moa le izy ara moa aleo indray ara manao prostitution politique tokoa mivarotena toy izay mifanahy mihitsy no amidy fa ty zany tena ataontsika hoe le fanahy mihitsy le maha olona anao mihitsy zany no amidinao anatin'izay adevitra izay mampalahelo tena mampalahelo dia écœurentsika malagasy tohintsika malagasy zavatra voalohany mba tiako apetraka aloha dia ohatran'izao ray marina fa tena mahasorena ahoana tokoa moa ny hoe fito amby valopolo ny ary zany manao sy ny hoe mivondrona hoe anao coalition dia hoe anao resaka motion de censure efa naniditsidana tena tsimbazaza dia amin'le fito amby valopolo dia ny sasany lasa nandeha nakary amin'le 100 indray satria raha ohatra ka le fito amby valopolo nampinao any 100 efa 7 zany tsy izay mihitsy nisan'ny député fa dika zay zany misy makary ihany ny makary fa ny tiako tenenao anatin'izay ihany koa dia mba misy ny tsy mandeha ary hatramin'ny omaly izay solombavam-bahoaka rehetra ny resaka tamin'ny tena zany akabeazany mba ny antsony tena ny resaka tamin'ny tena dia écœuré mihitsy hoe mba tsy rariny tena leo tofoka tena tsy voatra ty Antenimieram-pirenena ty raha ohatran'izao ko mahita an'le fizaram-bola hoe zay anina hoany dia ndana milahatra tsy ambirao mahazo azy Fredy tsy afenina tsy mamenatra zany nitononana ny anarany mahazo azy Fredy zany izy ny zaran'le vola 2,500,000 par député FMG io ny resaka dia 2,500,000 par député verangano andeha hivarotanao mifanahanao miala tsiny miala fondro fa zany député zany tokony mba mitsangana le député tsy nanaiky nandray an'le vola za te hiteny an'izany mihitsy fa raha vao ohatra tsy misy miteny dia atao anaty arona anankiray zany zany 100 zany mbola mba misy anie zany 50 mbola misy 50 ange zany mba tsy nandray an'le vola zay tokony mba mitsangana tokony mba manao zay mety tokony mba miteny hoe zay tsy nanao tao anatin'le izy tsy nandray an'le vola
fa raha vao ohatra ka tsy miteny ianareo dia ataon'olona ao anatin'ny arina anankiray ary tena marina loatra zany nisy solombavam-bahoaka namana ny antso anahy tamin'ny androany maraina dia niteny anao hoe malahelo mihitsy aho ozy lalateny fa ho an'ny olona zany dia izay député rehetrarehetra io voavidy vola io zay nge ozy tsy tafiditra ao anatin'izany ary zay araha tohina marary fo mihitsy mahita an'ilay zava-misy tena efa tsy lasa ntsony ty normal ho zany satria nareo koa nge tsy fantatry tsy miteny ary ho an'ny olona zany dia hoe rehefa député dia nandray vola tao dia voavidy vola daholo fatina kosa aloha hoe matoraiky ambizato zany nivarotra fanahy zany hoe nandray an'le vola dia mazava nge zany fa mbola mba misy 10 intègre ihany zany azo efina ihany zany ao anatiny dia aoka tsy torabato azy rehetra isika na ametraka azy rehetra ao anatin'ny arona anankiray fa mba misy ihany manana eritreritra hanao zavatra tsara fa misy ihany mba tsy mbola tsy voavarotra ny aloha fanahany ary ny tenany moa zany efa voavarotra raha teo fa le fanahany zany mba mbola tsy voavarotra mba hoe ny tenany moa zany mba efa tsy voavarotra raha teo azafady indrindra sady mba tsy mivarom-panahy izy ny tsy mivaron-tena zany eo amin'izay lafy ny politika izay le teneny koa hoe ny mampalahelo tsy mahatsapa ny andraikiny ireo solombavam-bahoaka ireo inona nefa ny antony tsy atsapan'le solombavam-bahoaka ny andraikiny eo amin'izay ihany te ametraka tena miangavy antsika mpanajana mihitsy ahako hieny tsara ny ty adevitra zay etiko ty mba tsy diso indray le fomba fandraisana le adevitra fa ezako atao tsotra arak'izay possible indrindra takatritsika rehetrarehetra zany le adevitra so dia hoe misavoana indray koa ny adevitra lalatiny ny tiako tenenina dia tahaka an'izao maninona moa ry solombavam-bahoaka ireo ny tena manao zinina zany tsy miraharahanao vahoaka zany tsy miraharahan'izay mety safidinao tsy miraharahan'ny fahantrahanao tsy miraharahan'ny fangirifirina mahazo anao inona tsy raharaha ny délestage tsy raharaha ny insécurité na ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana kongany trano ny tratrany dahalo tsy raharahany zany ary ireo manana trano aty Antananarivo dia tsy miraharahan zany ino moa ny antony mahatonga tsy miraharahan le fiainanao zany naiza ianao malagasy maheno amin'izao maraina zao dia mba antaniko amaly an'izay nefa ireo solombavam-bahoaka ireo raha tsy noho ianao tsy tonga teo amin'ny toerana io ianao ny nandatsabato azy ary ny vatonao iny na ray aza na ianao mpifidy anankiray io ary dia nolanjaina sy nisaina tao anatin'ny isam-batony nandreseny tamin'ny fifidianana maninona nefa izy ny tsy miraharahanao ny azy ihany ny azy efa fantatr' izao nge fa tsy mahomby le gouvernement te fa tsy mety voahongana le gouvernement satria lasa fomba hitadiavam-bola fotsiny le hoe motion de censure isak'izay mahatsiaro tena fomba hitadiavam-bola mihitsiny efa tena entreprise commerciale mihitsy manko io Antenimieram-pirenena io an'ny solombavam-bahoaka ahoana zany ny fomba azahoana maximum d'intérêt mody makary le hoe anao motion de censure zay dia miextorquer kely ary indray hoe ty ara fa tsy anao indray zay fa omeo ny vola miaraka amin'ny 4 sy ny tombotsy isan-karazany fa inona ho ihany mahatonga azy tsy raharahanao nefa ianao fatany fa no ianao ny nazahoany an'le fahefana ny antony dia tsotra ianao koa tsy miraharaha azy avelanao anao zay daniny kibony izy raha io solombavam-bahoaka io no teninao hoe ianao indray andray matao solombavam-bahoaka dia tsy mahazo mody aty an-tanàna ty ianao raha iny fihetsika nataonao iny atahotra ihany le solombavam-bahoaka zany hoe tena hoe misy andraikitra tsika olo-pirenena ao na solombavam-bahoaka ny 2e arrondissement ohatra dia miteny ianao amin'ny 2e arrondissement amin'ny député anao iny raha matoa na andray matoa député nandray vola ve ianao mitondray ianao fanazavana aminay ianao citoyen olo-pirenena miexige mitaky fanazavana amin'le solombavam-bahoaka na apetraka ao teo fa normal izy raha tsy miraharahanao satria ianao avelanao manao zay daniny kibony izy tsy mipetraka le fotom-pisainana hoe tamberina andraikitra na redevabilité tsy mahatsiaro le vahoaka ty aloha dia tena mba apetrako mihitsy ary iderako an'ny John Elita mihitsy ny ty azafady John Randriary Malala zay tavaresaka tamin'ny tena moa zany malahelo aho izy satria le solombavam-bahoaka namana tena manœuvre ara-bola fotsiny ozy ny manjaka ao anatin'le Antenimieram-pirenena manœuvre ara-bola dia rehefa manœuvre ara-bola dia inona ny zavatra hita zany zay azahoanao vola zara ozy izy na rariako ny nataony olona ny fidy anako hoe mamadika ianao zao le olona eny atsimon-drano vao mahatsapy hoe tsy namadika zany izy fa narariako ozy ny ataony olona n'izany dia nefa ozy reto namana député reto ary tena marina izay zavatra teneniny izay toy
tohina mihitsy ary marary fo ny teny mihitsy izy tamiko maly hoe tena marary fo mihitsy nge lalatiny za eo amin'ny GPS sivy sisa zareo mba tavela tena mba nijanona tamin'le foto-kevitra GPS tany am-piandohana zay mba arapaina aloha zany fa mba nitazona ny etika ary mba nahavita ny joro na de teo aza ny fandrangaranga vina moa fandrangarangana rehefa tsy politika de fandrahonana amin'ny endrika ankolaka mivantana sy ny sisa de mbola mba nahatazona zany an'izay etika izay. Tena malahelo ianao izy mijery marary ny fonao mijery hoe zao sisa le Antenimieram-pirenena ary zay sisa nge le Antenimieram-pirenena fa zasaka teny anareo aza manonofo miteny aloha raha vainany io Antenimieram-pirenena io mety amin'ny mpitondra fanjakana io Antenimieram-pirenena isaka hiteny zavatra masika be ako mety amin'ny mpitondra fanjakana io ahoana ny andravany an'io zavatra ohatran'ireny hoe tovovavy manja tsara tarehy reny ka ahoana no lavina le tovovavy manja tsara tarehy mena vola fotsiny izy de efa manaraka anao any anaty efitrano isan-karazany any zay mihitsy le solombavam-bahoaka menao vola fotsiny izy zany hoe ataontsika hoe iendrika tovovavy anankiray tsara tarehy zany le Antenimieram-pirenena amin'ny ankapobeny ahoana no andava mpitondra fanjakana le tovovavy tsara tarehy zany hoe le mpitondra fanjakana io zany le Antenimieram-pirenena ndresahana sary zany ataoko zany fa so isy teny zavatra hafa indray tsika koa manko marivorivo salosana zay ndrendray mandray hevitra tiako tenenina hoe mety am'izao inona moa ty izy teo docile mandrimandry azo mena vola merci zao meko vola indray de avy ohatran'izay le izy meko vola indray ianao de mipetra manaova soni mivondrona de mena vola de mivondrona de tsisitsisy indray ny vola de manomboka ny session eto Antananarivo tsy inona mila mandany vola mila manao fiainana mila migalabona tsy mahatsiaro an'le olona ny fidy avy any ambanivohitra zay avy any amin'ny faritany isan-karazany any mananao fiainana de mba ilaina an'le fiainana eto Antananarivo manomboka ny session mbola haritraritra ny hijanonana eto andao hitady vola aloha ko le ty zay le teneniko hoe lasa entreprise commerciale purement commerciale le Antenimieram-pirenena de zay le teneniko hoe nareo tsika zany écœuré tohina ny fo maratra mihitsy ny fo révolté te hitrotra mihitsy de tsy rarina hikapotatabatra hoe fa inona loatra indraindray ianao efa te hiteniteny tsy voahevitra mihitsy hoe tena inona reo solombavam-bahoaka reo fa inona loatra nareo fa zao nareo indraindray hikapotatabatra mila ho inona moa ty izy teo mila ho tritriarina mihitsy ny fo am'le maratra am'le solombavam-bahoaka fa za te hiteny manao an'izao reo solombavam-bahoaka reo satria navelanao izy anao an'izay tsy nitakinao tamberina ndraikitra izy le tamberina ndraikitra le redevabilité ozy teo de mihevitra ve tsika fa sahanao an'io le solombavam-bahoaka raha rehefa mody any amin'ny tanànana izy rehefa aveo mody any amin'ny tanànana izy rehefa aveo de ho takin'le olona any andriamantoa solombavam-bahoaka angatan'le olona any fanazavana maninona ianao andriamantoa solombavam-bahoaka maninona ianao raha matoa solombavam-bahoaka ny nanao an'izao zavatra ao fa naninona ianao nandray anjara tao anatin'le hoe sonihany ohatran'izao na ohatran'izao fatany fa mody any tanàna izy milahatra indray ianao vahoaka mitady volany aminy vokatry ny fanitrana raha teo ihany koa moa zay de fatany fa mizara vola aminao fotsiny izy de milamina amin'ny fiainany izy tadiana azo be de mba normal izy mizara kely rehefa any de normal izy raha manao zay tiany atao amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy satria ilay dikan'le hoe solombavam-bahoaka zay mihitsy tsy fantany intsony mamoetra tokoa nge le Antenimieram-pirenena le retsy fa za te hiteny hoe mandiny tena isika vahoaka mandiny tena isika olo-pirenena aza malaky mametsina le solombavam-bahoaka fa tsika ihany na tonga azy nanao an'izao ahoana tokoa moa tsy tenenako hoe tsika ihany na tonga azy nanao an'izao na avelana anao zay daniny kibony teo le Antenimieram-pirenena hatramin'ny volana febroary mipetrahany teo hatramin'ny proclamation ny résultat any législative natonga andreo solombavam-bahoaka reo mipetraka eo amin'izao fotoana izao de navelana anao zay daniny kibony navelanao nandika lalam-panorenany ka zay mba midénoncer an'izany ohatrandry lalatina indray no mila ho voaopa navelanao alohan'izay arangambany mifidinao izy efa fantatrao fa olona tsy aninona miala tsiny amin'ny fitenenana ary zay le teneniko foana ahoana tokoa moa ny anjary le Antenimieram-pirenena le retsy ahoana moa ny anjary le Antenimieram-pirenenako ny olona izay mipetraka tao ny olona zay nilatsaka ho fidiny tsy mba nijerevanao koa re mba havita isolo tenanao ve ty olona ity
fa manjamanja mafinarina ary tovolahy gosy manambola voavidiny daholo ny olona rehetrarehetra sy ny sehatra rehetrarehetra ndao tiany fidiny hatrany am-piandohana tsy mba nangataka minimum na farafahakeliny amina traikefa politika farafahakeliny amina background tany aminy kory ianao hoe inona ny mba faripahaizanao te anao député ty fa ianao nge isolo tena nay any lalàna nodinianao hoe tsy nandinika an'izany tsika rehetrarehetra ary rehefa manao an'izany débat zany ao lalatiana dia avy tsika rehetra am'le aviny tsy hoe tsika rehetra elako tsiny elako fony fa diso ahako tsy mampiditra antsika rehetra ao anaty arina anankiray mitovy a fa rehefa mba miteny an'izany adevitra izany a dia hoe miseho mahay miseho intellectuel ina ny idiranao am'izany zao hoe nefa izay rehetrarehetra izay mitambatra anankiray mahatonga n'izao zava-misy tena maharikoriko atsika eny amin'ny Antenimieram-pirenena zao satria tena maharikoriko tokoa rehefa maheno hoe vola vatsy vola varoa vola vaty izay zava-misy izay dia aza donona fa niainga tamintsika ny fidy an'le député atsika député mora corrompevana ny fidinaoko député mora mividy vola sy voavidy vola ny fidinaoko aninge le problème ny sasany efa wanted ny sasany efa malaza hoe bois de rose ny sasany efa malaza hoe pédophilie ny sasany efa malaza mpanao an'izato zaroa ny fidinao ihany izy ny sasany tsy hitanao zay expérience ny to amin'ny lafiny politika andra kelikely nahoana moa zany na ohatrany hoe mba kelikely aza zany na pitipitiny ara zany tsy hitanao hoe inona mba lafiny politika nataony zany olona izany rehefa mba tsy nisy ndray lafiny politika mba farafaratsiny mba navitavita fianarana kely ihany ve mba afaka andinika sy anakatra ny olona tsy afaka mandinika sy manakatra nge io mivaro tena ra politika io akoatran'le jambany vola ka ny matoa ianao jambany vola tsy manana etika ianao ny dikan'izay ary matoa ianao tsy manana etika tsy takatrao le lanja intellectuellement parlant an'le atao hoe etika fa tsy fotsika vahoaka malagasy zay aza mena tsiny ako fa za te ametraka amintsika hoe dikan'izay mba amboaro ny di manomboka zao ahitsio ny di manomboka zao rehefa misy olona te angataka ny safidinao dia fotopotory aloha hoe inona maro ny olona io inona mba fianarana vitany inona mba traikefa ananany fa za maimaiky nifidy azy ohatran'izao fotsiny sasa nefa malaza fa mijangajanga ry mijangajanga ty ny gadra lava ny mpanao an'izao sy ny sisy sasa nefa manao mercenaire politika ary isan'andranana mbola fidinao ihany dia avy eo anao malahelo hoe mba tsy rary ny rangana anao va le Antenimieram-pirenena anay mba tsy rary ny rangana anao va le misy responsabilité anao ao adiadio le olona hoe iza mary ny olona mangataka ny safidinao io zay ny tiako tenenina ao anatin'izany dia tsy vitan'izany hoa iny loha zany fividianana dia fa mampalahelo miravoravo tanana anao hoe zao veranga zany mba endrika isehoany le Antenimieram-pirenena tsika rehefa avy eo dia andao e ndaoko efa io moa zany ny voafidy teoko vola koa miteny raha teo miditra amin'ny Antenimieram-pirenena am'izay navelanao anao tany ny kibony ndray izy andika lalàna tsotro zao efa mipetraka ny bromaharitra na sy tainao ny dikainy daholo ny article 72 ny dikainy zareo tsy miteny anao constitution ny article 54 ny dikainy zareo tsy miteny anao ny article 94 ny dikainy zareo tsy miteny anao fa rehefa zay olona mba miteny an'izany dia ny endry lalatiana koa dia toerina daholo zay olona rehetra tonga eo rehefa mba miteny an'izany ianao dia ny endry lalatiana koa dia inona ihany ianao e ianao tsy inona tsy mahazo toerany ianao tsy inona mitady toerany zany foana ny tenenana ny lalatiana rehefa mba miezaka lalatiana mametraka débat olo iretsy e dia avela ho dikainy le solombavam-bahoaka foana zany ho avela ho dikainy le mpitondra foana zany ty lalam-panorenany ty avelanao manao zay danika ary ny tena loza raha avelanao fotsiny misy dia manginao fotsiny nefa fahotany zay fa ny tena pire le pire des crimes ianao ndray aza mampirisika azy anao an'le izy oka izy anao niany efa reo zao ny voafidy eo oka izy anao nefa efa hita fa tsy mety le zavatra ataony avelanao mandika lalàna izy dia aveo anao menomenona hoe voavidy vola le député ko sitraponao ihany zany mandika lalàna izy tsy mba miteny anao vahoaka hoe non tsy mila anao mandika lalàna monsieur le député fa zange ny patron anao e zange ny vahoaka ny fidy anao e ary za tsy tiako ianao mandika an'io lalàna io rava ihany le Antenimieram-le bromahatra teo aloha zay nipetraka tamin'ny fomba ara-dalàna fa navelanao nandika lalàna le député dia napetraka ndray le bromahatra vaovao zay nandrikana lalàna ihany koa mbola nekenao ihany navelanao zay tany kibony ihany fizaram-bola aiza misy an'izany hoe élection de 111 sur 111 à la soviétique
na am'zao tany efa mazava zao fotsiny ara ve fa navelanao anao an'izany ray izy de zay mbola zay niteny ihany tam'izany mba tsy rariny kosa ty zavatra misy ty izy mety zany misaotra anao monsieur le président miarabanao andriamatoa président any Antenimieram-pirenena misaotra mety zao satria le fankahalanao olona no mba toerana aminao fa tsy nitombotsoa anao hoe mba fantatrao moa fa io idokadokafanao an'le olo avoanao rapitso zao enao zao izy am'rarahany délestage iainanao any izy am'rarahany insécurité misy aminao izy am'rarahany vidim-piainana izy am'rarahany zany hoe décentralisation tsy mandeha am'zay loana izy am'rarahany zany loi de finance tokony atao sy ny sisa tsisy mirarahany zany reo député reo ary sao de metry de andeha amin'ny médecine azy ianao mba mirarahivanay ianao monsieur le député non au contraire zahara miteny andry zareo ahoana nomena tsiny iziko efa nizarinao tam'izay iziko nitikainy lalàna ny ekenao nividinao aloha izy de efa olona tsy alehany nividinao de voavidy vola izy de mbola nekenao nitikainy lalàna de nekenao satria tapony vola ary le vola nefa tsy makany aminao akory a zay ny mahagaga raha mba ohatra indray hoe tena iny fa nahazo 2,500,000 de nizarainy 5,000 francs daholo ny olona rehetra manodidina de tsy nandray tsony izy na ariary azy ke farafaratsiny ary izy mba nanome volana fa sady tsy meny vola ianao nitsahany eo tapon-doha ianao anaovany maloto mihitsy ny toerana misy anao fa ozy ianao hoe ok bravo mety zany da aveo am'izay ianao mametsiny hoe marikoriko le député fa de voafidim-bola le député zara te apriske hoe ataova monsieur le député bravo monsieur le député alaiva vola zao fa tsy raha manahy drala moa filazandreo azy amin'ny faritra atsimo any mety tsara zareo vola de tambatambazo ny députéko dra izay vahoaka olona mijery flora eto foana mety aminay foana ne io de ny ome ako hoe za manao an'izao nareo député fa hitroatra le vahoaka amin'ny farany tsisy vahoaka hitroatra zany tsy mitroatra le vahoaka fa mety aminy zao matoa izy tsy miteny mety aminy zay rehetrarehetra tsy hitako zay zavatra mety mbola ampitroatra ny vahoaka io ny zavatra tena le pire des cas le plus inimaginable aza nitranga teto amin'ity firenena ity tahaka an'ireny fandikan-dalàna miopapana ny article 54 ireny nanaiky le vahoaka malagasy zava-doza tsy roa matany zany angamba mety mbo hoe article 54 mbola mitsingevaheva tsy mahakasika ny fiainany manokana fa délestage raha mahakasika ny fiainany manokana iainany isan'andro an'andro tsy maniny kinona ny ampitroatra azy eo mandray vola ve ny député de hitroatra izy tsy mitroatra izy milamina izy tony mifony azera ny any tena te ametraka hoe ho an'le olona kivy hoe tsy mipasy indray le motion de censure fina problème raha tsy mipasy le motion de censure allo tsy hipasy any le motion de censure mbola mety amintsika vahoaka malagasy zany zao zay ny any tiako teneny ary rehefa tena zohina tokoa nge inona tokoa moa ny antony tena anaovana le motion de censure de sous le gouvernement pour exactement la même chose le any etapany aloha misy problème raha tsy manova ny fomba fiasany aloha le any etapany zany hoe le any etapany teneniko zany no présidence na ovainao fazady farivo tokoa renge gouvernement ta rehefa mbola rivo rakotivation rirabarinjaka mitondra ny firenena fa tsy le olona mifiditsika ary rehefa reo no manao ny lalàna ny ohatrany navoaka ny alaira marsona mbola izy taona moa resantsika aniny rehefa reo no manao ny lalàna miteny atsika hoe rehefa vidina ny fiaramanidana ny Venezuela avrosy ny sisa de zay ny atao nefa rirabarinjaka manao ny lalàna hoe tsy maintsy zao ny atao tsy maintsy zao rehefa rivo rakotivao manao ny lalàna hoe ravaiko tampoka ny ary anaovako populisme sy ny sisa manaiky tsika na impolo ifizady inarivo eo ary ho ravy gouvernement io any tiako tenenina sao de tsy le motion de censure tsony ny tena important satria ho gouvernement io mipetraka eo to angady tsy matapakahatra rehefa le aria tapony ary fo en problème tokony andinika isika rehetrarehetra asa raha azotsika zany débat tiako apetraka izany zany hoe marina fa zava-dehibe mifanoloana ny gouvernement ary na za tena kokoa za de niteny mba soloa le gouvernement am'izao fotoana zao te ametraka fanontaniana hoe vu zany le zava-nisy teo amin'ny Antenimieram-pirenena vu zany le ampleur n'le fahavoazantsika malagasy ta ametraka fanontaniana hoe tena mbola vahaolana ve motion de censure na ny fandravana ny gouvernement ohatrany tsy vahaolana tsony avy aloha gouvernement io petraka eo amin'ny toerany satria na isolo ary tsika ka de mitovy amin'ny teo aloha ihany satria le any atapony mihitsy no mametraka amin'ny problème zany ary efa tsy mbola ho tonga saina le filohan'ny république anovany mpiaradia amin'ny manodidina azy aloha andeha ao kosa aloha ny commerce ao amin'ny Antenimieram-pirenena fa mbola tsy maninona zany mbola tsy maintsy tsika vahoaka nge zavatra maharipery sady tsy vita maharipery fa tsika koa vahoaka tony tsinona koa mbola misy ndray de miantso atsika ho tony aleo re mpanao politique reo aleo ny ataony eo fa mifiainatsika hatrehany
ahoana moa ny atrehanao amin'ny fiainanao raha le olona tokony mba nanakinanao an'le anatsarana le tontolo ahafahanao miatrika ny fiainanao tsy manao an'izany fa atsika ho tena zany ndray tena miaika ary ndray zay foana le question existentielle apetraka est-ce que ça en vaut la peine mahita ndraindray an'le fisainan'le malagasy asatsasany zany fa mi-encourager anazy zany matetika de ndrindray anao amin'ny maha-olombelona anao atsy afeniko mihitsy zany misy état d'âme zany anko amin'ny maha-olombelona anao zany ianao de ohatrany tehiteny ihany indrindra rehefa mahita an'le fandehan'le débat ianao mahita an'izany Antenimieram-pirenena zany ianao mahita ny débat mba miainga any anatin'ny Facebook sy ny sisa any ianao mahita ny resaka ataon'olona amin'ny ankapobeny ianao maheno ny resaka ataon'olona amin'ny antso atarbe ianao mamindra-panontaniana ihany ianao est-ce que ça en vaut la peine tena ty mendrika an'ity malagasy ty ve no ampina fa ty malagasy ty mihitsy angeny tsy mila ampiny mampahatsiaro an'ty teniny ery zorazafy maleo ty zay tena manamarika ny fiainako mihitsy manamarika ny fiainako sy ny parcourko zany eo amin'ny lafin'ny politika rehetra mihitsy hoe mametra foana ianao fanontaniana amin'ny tenanao on ne peut pas ou izy faire le bonheur des gens contre leur propre gré tsy azonao ataony mampasambatra ny vahoaka rehefa reo vahoaka reo tsy te ho sambatra ary tena mariny zany zavatra zany tena hitanao mihitsiny zany zay le tena inka mametra-panontaniana ianao hoe est-ce que ça en vaut la peine miratsy inona ny aminonao tena hitabataba isan'andro eto ry lalatina inona ny aminonao tena hitena andreo vahoaka malagasy reo fa reo vahoaka malagasy reo mihitsy tsy te ho sambatra ary ianao tsy afaka anao zay asambatra andreo vahoaka zay manko lesona ny anarany ery zo tamin'ny fahareseny isan-karazany tamin'ireny fifidianany reny sange ozy malahelo izy zany hoe tsy tafitany amin'le vahoaka malagasy ny afatra tiany atao satria le vahoaka malagasy marikaravalomana ihany tiany fidina satria iny manao démagogie aminy de zay ny tiany hoenona eo fa tsy takatry ny saina ny impactany zay nge raha pitso tsisy ninininy marikaravalomana na mampanantena azy 4 heures isatrany de tonga de fidiny ianao iny fa tsy mba le olona tsy manao démagogie no diniany de ozy ery zo manjary hoe na te ezaka toy iny ery zo razafy maleo manjary hoe na te ezaka toy inona ary ary lalatina na tiako toy inona za no anampy sy asa ho an'ity vahoaka malagasy ty za tsy afaka mihitsy hanao zay asambatra hitady sy hikatsaka zay asambatra amin'ny vahoaka malagasy rehefa le vahoaka malagasy manohitra an'izay tsy te ho sambatra tsy mila asambatra azy de ohatran'izay mihitsy le zavatra tiako tenenina hoe za ve ande mipetraka zany le question existentielle rary no an'le vahoaka malagasy fe le miady ho azy tiany ve anao miady ho azy azo apetraka zany paraingo zany fa zao hoany motive rehefa miresaka man'olona rehefa mba mahita ny olona midiscuter amin'ny tena zany eny an-dalana rehetra ary mahita le zavatra mitranga de hoe na de ampahany kely fotsiny azy na de ho an'ireo ampahany kely reo fotsiny azy mba tsy midorororo sy tsy manaiky an'le médiocrité allo ihany ahitsangany allo ihany anoy de rehefa ohatran'io ianao de tonga saina ihany eny ça en vaut la peine ça en vaut vraiment la peine no reo ampahana olona zay afaka micomprendre anao ary mila anao tena anampy azy ivoatra izay fa tsy le ampahan'olona hoe voavidy fanahy de asaina miteny an'izao de miteny an'izao de nefa ny mamono anao iny zavatra teneninao iny rehefa avy eo tsika moa tsy afaka iambo mihitsy anovan'izao tontolo zao on va pas changer le monde et ça va pas changer le monde ozy ny rancho dassin zay tsy anovan'ny fiainany zao tontolo zao mihitsy zany resatsika zany fa ny malagasy de mijanona eo amin'ny malagasy zay mandahany zany fivoarana ara-tsaina izany ary te hilomana ao anatin'le médiocrité ara-tsaina le fahabadona ara-tsaina tsisy azonao atao aminy rehefa izy ny tsy te hivoatra fa rehefa misy ampahany kely fotsiny izy te hivoatra de zay ampahany kely zay motivation anao zay zany ny any fomba fijeriko an'le toedrara